eo amin'izay pejiny politika izay hatrany dia manohana ny filatsahako fidina any filoha perinasa amin'izao fotoana izao dia ny filoha Rakotomavo ny antoko mouvement izay misy any Lanto Rakotomavo. Safidy politika izany raha ny nambarany ary ihany koa noho ny fahitany fa afaka ampandroso any Madagasikara ny zavatra efa vita n'ity filoham-pirenena ity. Ny ankehitriny dia misy ny fitianana izay rosotsika. Ny tena dia tsy maintsy misehatra ny ara-politika izay fanisany tena ary tena tsy vita mijery fotsiny ny zavatra hita amin'ny fotoana. Ka inona moa no antony izay mahatonga anay ankehitriny manohana ny fanoran-dRakotomavo sy ny asa vitany dia fanampiana azy mifampahafantarana tokoa ny zavatra vita satria dia be dia be ny olona no mijanona any amin'ny taona 2024 izay nanajanonana ny tantara tany izay no lavonay fa ny hoe efa mirososika ankehitriny ary efa misy dikana vita ary ihany koa tena tsy maintsy jerentsika hoe inona no lalana fa tsy vita fotsiny amin'ny resaka bolovady, tsy vita fotsiny amin'ny eritreritra, tsy vita fotsiny amin'ny finofy vita tanana.